ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Anio alahady fahatelo amby roapolo ny volana novambra 2024 alahady faefatra amin'izao volana novambra izao izay mbola andiniantsika FJKM ny lohahevitra manao hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Alahady fahatelo amby roapolo manaraka ny Trinité izay natokana hitondranam-bavaka ny asantsika FJKM eo anivon'ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina ary andraisantsika ihany koa fampianarana izay mitondra ny lohahevitra manao hoe ankohonana miandry ny fiavian'ny tompo tony sy manantena miatrika ny fikorotanana samihafa izay entiny ray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Rakotomalala Jean Olivier avy ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato. Miarabanao izahay pasteur dia misaotra anao izahay nanaiky hiara-iasa amin'ny fiangonana amin'izao fitondranao fampianaranao anay izao izay tena ilaina tokoa manoloana ny zava-mitranga rehetra amin'izao vanim-potoana izao. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny hitahianao sy hitahiranao ary ampitombo ihany koa ny fahalalana rehetra ao anatinao. Mankasitraka indrindra tompoko. Andeha hitsangana isika hira ny hira fanentanana hazakazaka masina. Sy deran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamy voalahatra manao hoe avy jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavany ety an-tany mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy ary mandoro ny sarety amin'ny afo misaharaka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra isandratra amin'ny firenena samihafa ao isandratra amin'ny tany ao Jehovah tompony maro no momba antsika Andriamanitra Jakoba no aro antsika amen.
hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao, mideranao, mankalaza ary manome voninahitra anao izahay, satria Andriamanitra mendrika izany ianao. Ianao ilay Andriamanitra maneho ny fahatsaranao aminay isan'andro isan'andro. Misaotra anao izahay Tompo, satria noho ny famindramponao dia tonga eto amin'izao tranonao izao indray izahay anatanteraka ny fanomponanao. Dia aoka anie ny fanompona izay tanterahana eto dia mifanaraka amin'ny sitraponao mandrakariva. Mangataka izahay ny fanainao masina hiasa ty anatinay tsiraray avy, mba hahafahanay manatanteraka izay tianao ho ataonay, ary hahafahanay ihany koa manatanteraka ny andraikitra izay efa napetraka ao taminay. Tompo, ndreto izahay, vonina andray ny teninao, andray izay tianao ampitaina aminay mandritra izao fanompona izao, dia sokafo ny fonay ahafahanay mandray izany ho voninahitry ny anaranao iry ihany. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, manao hoe: aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Amen. Ry havana, tsy natateraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka andeha hanantona ny Tompo hiaiky ny fahotana vitantsika eo anatrehany, ka hanaraka ao am-pontsika izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Tompo, nambaranao taminay ny sitraponao tamin'ity anio ity, efa nolazainao taminay, efa nampiomaninao izahay, fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana. Kanefa Tompo, rehefa hiara ny fahoriana izahay, dia manadino ny teninao, manadino ny toky izay efa napetraka ao taminay, ka feno fisalasalana ny fonay, feno ahiahy ny mombanay rehetra, ka manalavitra anao izahay. Tompo, teninao nefa ny teny matoki, fa ianao Jesoa Kristy efa naresy izao tontolo izao, kanefa izahay rehefa tojo fahoriana dia aleonay manantona olona aza, aleonay mitady hevitra etsy sy eroa, ka tsy mba mahatsiaro anao Jesoa Kristy ao anatin'ny fahoriana izay mianjady aminay. Tompo, menatra sy mangahiahy izay vahoakanao Andriamanitra, noho ny ratsy rehetra vitanay teto anatrehanao, koa mienoanay Tompo amin'izao vavaka anatin'ny fanginana izay ataonay izao.
fantatray fa Andriamanitra mpamindra fo ary mpamela heloka ianao ary mihaino vavaka anay. Tompo mino izahay fa nanala anay tamin'ny faharatsianay rehetra ianao ary tena madio izahay eo anatrehanao satria Andriamanitra mpanadio sy mpanafaka anay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra atopontsika ariavana dia Andriamanitra mpamela heloka ary Andriamanitra mpamindra fo. Ka ho anao izay mibebaka marina tokoa, raisa amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana azy ny famelan'ny keloka izay omeny Tompo atsika. Fa hoy ny Tompo, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Voavelany helokareo no ny anaran'ny masina, miderany Tompo. Amen. Voavela heloka dia samy manambara finoana. Kaoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana araka ireo vavolombelona nanatry maso na ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao.
sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahitany Mesia izahay, sy araka ny teny nataony Natanalera hoe raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'Israely, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tena nainy nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana miombona amin'ny tia alahady faefatra ato anatin'ny volana novambra ity. Ny mpitantsoratra ny fivoriana io nivon'ny biraon'ny fitandremana dia tsy eto fa mitarika ireo solotenan'ny fiangonana nankany kely lalina, fiangonana naorintsika 10 taona lasa izay ary manamarika ny fankalazana Andriamanitra noho ny 10 taona nijorony. Miatrika ny fanompom-bavahana momba izany any an-toerana ireo solotena niraintsika. Fa izay ijorony eto dia fampahafantarana, fanentanana, fampatsahivana momba ny atao hoe fanomezana ho an'i Jesosy izay nalorana valopy tahaka izao ho antsika fiangonana. Ho an'izay mahalala re rovina izy ity no averina e? Rovina izy ity no averina amin'ny Krismasy. Mbola misy firy andro izany. Ray volana mahery 2 andro raha sitrapon'ny Tompo.
nahoana moa izy ity no zaraina mialoha efa tapabolana lasa zay ny fizarana azy ity voalohany indrindra fa anioa no fizarana faharoa. Nahoana moa izy ity no zaraina mialoha. Ny soratra masina zay mampahely antsika ny amin'ity valopy ity dia voarakitra eo amin'ny valopy raha teo manao hoe izay manatitra fanampisaorana no manome voninahitra. Zaraina mialoha izy ity araka izany andiny soratra masina izany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Atao inona hoe mba hahafahantsika miara-manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana ny Krismasy na hatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra any Jesosy Kristy hamonjy izao tontolo izao, ary isika dia nisitraka an'izany rehefa nandray io fanomezana lehibe io mba hahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra dia hiezaka isika anangona ao anatin'ny 2 andro zany raha sitrapon'Andriamanitra raha ny datiny anio. Ho an'izay efa nahazo tapabolana lasa dia efa nahangona nandritra ny tapabolana izy. Izay no ampianarina antsika. Izany hoe mba hiainantsika ao anatin'izao ray volana izao, rehefa hiantsena ianao aza miandry ny famerim-bola vao andray ny valopika ameno, fa ataovy lohalaharana ny any Jesosy ho fanomezam-boninahitra azy. Aza miandry famerim-bola tia moka tsisy ilay famerim-bola dia ahoana? Mbola misy tratra an'izany hoe rehefa avy eo ateriko fa tsy ampy kely ty. Mialoha ny antsenantsika aza donoina ataovy eo ambaravarantsika eo ity valopy ity. Jesosy ahetsena ity aloha ampidiriko ato. Izay zany ny fitaizana. Tsy hoe tehirizy tsara izy ity fa petrao eo ambaravarana talaky-maso ampiasaina amin'izany. Mba tsy teneneo ohatrina moa ny sarandalana rehefa mandeha isika amin'ny fitateram-bahoaka 900 ariary mandroso sy miverina. Tsy ilazana hoe isan'andro ary ndao mba metraka ato aloha hoe 900 ariary isan'andro. Dia mba na ianao mandroso sy mandeha tongotra na ianao miverina mandeha tongotra. Satria mantsika manao hoe ka tsisy tsony ange ataovy voaloha-laharana mialohan'ny anganao ny fandraisana anjaranao ato anatin'ity valopy fanomezana ho an'i Jesosy ity. Izay ry havana ny taridalana ao anatin'ny sora-bola miditra eo amin'ny fampandehanan-draran'ny fiangonana ny voaray sy voavory amin'izao fanomezana ho an'i Jesosy izao. Tsarovy fa fanatim-pisaorana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho mariky ny fahatsiarovantsika ny fanomezana sarobidy nomen'ny Tompo dia Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao mba hamonjy ny fandraisantsika anjara amin'itony valopy itony. Ny magy avy any an-tsinana dia tsaroantsika fa nitondra ny miora sy ny zava-manitra menaka lafo vidy amin'ny fikoloana tsarany zany, mba mandihana makatsy ambany atsiatsiara lalanatsy na makery analakely ao ampovoambony ao anontany hoe ohatrinona kay ilay reny fa mbola misy koa ary vatra avolentana ho izany dia anontany fa mitovitovy amin'izany naterin'ny magy avy any alavitra be avy any a Persia no niainga izy ireo ho an'ny Jerosalema ho an'ny Betlehema hitady an'i Jesosy. Isika mieritreritra fatratra ny amin'izany ry havana. Ohatrinona amin'izay faratampony azontsika afoy no hovorintsika ato anatin'izao valopy izao. Tanterao ampitiavana amin'ny fanetretena mba ho fanatitra hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny ataonao. Isam-batan'olona, isan'ankonana mety avokoa izany rehetra izany ry havana. Satria efa nisy fizarana tamin'ny tapabolana lasa dia mifandamina isika ny hoe ny efa nahazo tsy maka intsony. Ary raha efa nahazo ianao dia aza donoina ny mampiasa azy isan'andro anaovana tahiry fitsinjo ho an'ny fanomezana ho an'i Jesosy aterina Krismasy.
mba tsy izy zany hoe amin'ny krismasy 5 desambra maraina vo hoe aiza le valopy mivandravandra be ty ve dia mbola ifampitadiavana ihany hotahiny tompo sika riavana azo anjara mba hahafahantsika mandray anjara amin'izao asan'Andriamanitra izao. Ho an'ny tompo ny voninahitra amin'izay rehetra mety ho vitantsika amin'ny finiavana sy ny fitiavana. Ny mahafaly antsika arak'izay efa natolotry ny mpiara-miasa teo riavana dia ny mandray ny famanginy ny iray aman-dreny Rakotomalala Jean Olivier Mpitandrina izay mpampianatra matianina ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato. Efa nandray raharaha teo amin'ny sehatra lehibe tato anatin'ny sany Efjekemy izy amin'ny maha-président synodal ny sodaparitany Androna Tsinanana miara-mifo, ny sodaparitany Bona vaovao, ary talohan'izao andraikitra nomena an'izao dia ny sodaparitany Tsiroany Mandidy. Matoa misy ny mpitandrina misehatra aty fotony toy izao riavana dia aoko tsarotsika fa ny filofosany ireny mpampianatra eo amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ireny no anton'izany. Tsy tonga ho azy aty amin'ny fitandremana ny mpitandrina samihafa fa ny fikelezana indrendray aman-dreny ireny no antom-pisian'ny mpitandrina izay mitantana sy miara-miasa amintsika. Koa dia anterina ny fiarabana mpitandrina, anterina ny fampahirezana mba ahavokatra be sy ahavokatra tsara ho an'ny synode Efjekemy ny fisianao sy ny ankonanao ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato. Dia mahereza amin'izay zara fanompoana ho tanterahana valy ny fanasan'ny fiangonana amin'ity anio ity. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izay aloava ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra. Hitsangana izao ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira efa voalahatra. Ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tompo tianay indreto indray izahay ankizy tanora vonina indray ny afatra avy amin'ny soratra ao masina koa mitenena ary tompo fa vonina izahay iaino ny teny izay ambaranao aminay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masina izay angalantsika ny afatra indray ny amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Mika 7 ka ny 9 tapany voalohany. Mika 7 ny 9 tapany voalohany. Aiza moa misy an'izany boky Mika izany ndraiky izy tanora? Ao amin'ny testamenta taloha. Mika 7 ny 9 tapany voalohany. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza mifaly ary fahavaloko fa na dia lavo azaho mbola iarina ihany. Amen. Isika rehefa izy tanora misy fotoana rehefa miazakazaka na mitaingina bisikileta dia menjery sa tsy izany? Misy fotoana tsika menjery dia marary sa tsy marary? Misy fotoana tsika mitomany mihitsy fa indraindray eo amin'ny manodidina antsika eo rehefa menjera isika dia misy olona miome antsika. Fa dada sy neny rehefa mahita antsika menjera dia ahoana ny ataony? Mamonjy antsika izy dia maninona? Manarina antsika hiala teo amin'ny tany ampitsangana antsika satria dada sy neny tena olona tia antsika dia nitsangana isika satria teo dada sy neny. Amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao raika izy tanora, iza moa ny fahavalontsika? Ny devoly.
dia misy fotoana isika mety lavo no ny fahotana, ohatra hoe mamaly ray aman-dreny, miteny ratsy, mangalatra, mandainga, mamono namana sy ny sisa sy ny sisa. Dia faly ery dia voly mahita antsika io fa lavo ny fahotana. Fa ahoana hoy soratra masina? Aza mifaly ahy fahavaliko, fa na dia lava azaho mbola iarina ihany. Isika zany ankizy tanora mety hoe manao fahadisoana isika indraindray eo anatrehan'Andriamanitra, dia kifitsika hoe Jesosy ve zany zao mbola andray anahy nefa nyzany nanota teo anatrehany? Dia tsy zany fa ny fahatsapan-tenantsika no ilain'i Jesosy hoe matsapa itsika fa diso teo anatrehany, dia vonina narina antsika izy satria Jesosy dia tena tia antsika. Zany hoe mety ho lavo ny fahotana zany isika, fa mety mbola iarina ihany koa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'izao vanim-potoana izao zany dia rehefa manota isika dia faly ery dia vola io fa nanota, fa Jesosy kosa malahelo dia manala antsika amin'izany fahotana izany, araka ny voalazan'ny soratra masina manao hoe aza mifaly ary fahavaliko, fa na dia lava azaho mbola iarina ihany. Amen. Aiza moa misy an'izay soratra masina izay? Mika 7:9 tapany voalohany manao hoe aza mifaly ary fahavaliko, fa na dia lava azaho mbola iarina ihany. Amen. Hivavaka isika. Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izahay tamin'ny teny izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity. Mety misy fotoana izay Tompo manao fahadisoana eo anatrehanao, fa ianao Jesosy Kristy dia mbola manarina anay hatrany ka manala anay ao anatin'izany fahalavona amin'ny fahotana izany. Tompo, matoky anao izahay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, fa hiseho hatrany eny ny voninahitrao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry vavakasika tompoko, ry tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay fa mbola omenao fotoana izao indray azahoana hinoana aminao amin'ny alalan'ny teninao masina, koa mameno fanahy masina izay mpitary-dalana anay sady mpampianatra anay, mba tsy handiso ny teninao raha hovakena izany, mba ny sitraponao marina koa no ambarany mpanomponao izay tondra ny afatrao, ary mba ho mpiampankatoa ny vahoakanao eo am-piandrasana ny fiavainao, Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky sy hiaino ny soratra masina isika, izany dia ho hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Mika. Mika 7:7 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izaho kosa dia nahandratra an'i Jehovah. Eny, hiandry an'Andriamanitra ny famonjena ahy aho. Andriamanitro no iaino aho, aza mifaly aho fahavaliko. Fa na dia lava aho zaho, mbola iarina ihany. Raha mitoetra amin'ny maizina aho, dia Jehovah ny fahazavana ho ahy.
ny fahatezeran'i Jehova dia iretako ihany fa efa nanota taminy aho. Ambara-pahandahany teniko sy hanomezany rarino aho. Amoaka ahy ho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. Dia ahita izany ilay fahavaloko ka hosalona kenatra. Dia ilay nanao tamiko hoe aiza izay Jehovah-Andriamanitra ao, ho faly mahita azy masoko. Ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:20, andininy 5 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona. Jaona voalohany 2, andininy 4 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesoa, ny amin'ireo zavatra hitanareo reo dia ho avy ny andro ka tsy havela izy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra, raha oviana no ho avy zany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary hoy izy, mitandrema fa ndrao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako sady anao hoe izaho no izy. Ary koa efa akaiky ny andro ho aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Sady marina fa tsy lainga izany. Dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Ary ankehitriny anaka, tomoera ho aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Amen. Eternina
mazao toerana riavana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Amen. Araka ny lohateny izay efa notenenina tany am-piantoana riavako, dia momba ny ankohonana no horesahana amin'ity anio ity, fa ankohonana miandry ny fiavian'ny tompo, tony sy manantena miatrika ny fikorotanana samihafa. Ao amin'ny filazantsara araka ny lioka noho izany no anompanana ny fampianarana, fa saingy mahafinaritra ny perikopa izay tsy afaka misaraka aminy. Rehefa resahana riavako ny mahakasika ny hoe fiavian'ny tompo, dia misy voambolana anankiroa ampiasainy ny Baiboly, indrindra fa ny testamenta vaovao. Raha miresaka ny andro farany, dia ilay tranga farany izay lazaina amin'ny fiafarana ka anaovana fandiniana. Io fiafarana io amin'ny ankapobeny dia tsy andro ray, fa raha amin'ny teny frantsay izy dia pluriel foana no ilazana ny andro farany, andro maromaro. Fa ny anankiray faharoa, ny voambolana anankiray faharoa dia ilay voambolana antsoina hoe telos, izay manambara amin'ny ankapobeny ny mahakasika ny tanjona, ny zava-kendrena. Ka raha resahana zany ny fiafaranana, ny fiavian'ny tompo, dia tsy zavatra mitrangatapaka tahaka ny accident, fa efa nomanina Andriamanitra ho any amin'ny tanjona mazava izao tontolo izao. Koa ny zava-kendreny ny asan'Andriamanitra tao aorian'ny fahalavona izay niatra tamin'ny zanak'olombelona, dia ny fiafaran'izao tontolo izao no faratampony amin'ny zavatra nokendren'Andriamanitra hitondrana ny olona ho amin'ny tontolo vaovao, fiainana vaovao. Rehefa mampianatra n'io faran'io anefa ny Baiboly dia milaza fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy no farany, no teny farany. Ny fahatongavan'i Jesosy nofo, ohatra amin'ny Petera voalohany, toko voalohany andininy faharoapolo, dia milaza fa io fisehoan'i Jesosy ny fahatongavany teto tany io dia vanim-potoana farany. Koa ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo tao amin'i Jesosy Kristy zany no fitambaran'ny farany eo amin'ny asan'Andriamanitra. Hitantsika zany ary amin'ny Hebreo hoe ny teny farany izay nataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Ka raha miresaka zany tsika ny amin'ny fiavian'ny tompo, dia manala ireo derapazy na fiviliana vokatry ny fampianarana samihafa izay mety mitranga ka ho lasa fampitahorana, na ho koa ho fanamaivanana no ho setriny zany fampianarana atao zany, fa mikendry kosa fahamatorana eo amin'izay andrasantsika an'izany atao hoe ankohonana miandry ny fiavian'ny tompo zany, ka ao anatin'ny fitoniana, ao anatin'ny fanantenana no hiatrehantsika azy. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray vao omaly mihitsy nanaritra kolôky dia zao ny fanontaniana petrany: raha ohatra ozy ka tsy misy zany paradisa izany, dia inona ny anjoan'ny fiangonana manoloana ny olona izay ny fitahany? Dia tsy mivaliany ilay fanontaniana fa napetrany fotsiny. Fa ny zava-dehibe riavako dia izao no hoe ilioka amin'ny maha mpanoratra ny filazantsara azy, dia misy teksta 12 ao amin'ny asa soratra lioka izay ampifandraisiny amin'ny fotoana farany sy ny fiavian'ny tompo. Ka ao anatin'ireo teksta ireo, ao anatin'ireo lahatsoratra izay ampianaran'ny lioko ireo, dia averimberiny foana ny aminy hoe Jesosy no miteny. Dikan'izany ny fianaratsika, ny fiandrasatsika ny fiavian'ny tompo dia tsy noho ny anjoanjo na noho ny lojika ny tantara, fa noho ny fanambaran'i Jesosy na ny révélation an'i Jesosy, ka tsy miorina mitahotra ny hoe raha ohatra ka tsy hisy ny paradisa. Fa mino sika fa misy ny paradisa satria i Jesosy no nanambara azy, i Jesosy no niteny azy, i Jesosy no mitondra azy raha teo. Ka ao anatin'izany dia misy zavatra anankiefatra lehibe izay diniantsika hoe toe-panamanao ahoana ary
no etrehan'ny akonana kristianina an'izany fiavin'ny tompo izany. Voalohany dia manova fomba fijery. Tsy ny star times ihany akory no miantsona hoe ovainy fa ny soratra masina mihitsy izany. Ny akamaroan'ny olona manao valeur na orinasa na entreprise ange saika avy eo amin'ny baiboly daholo no angalany azy. Ko itsika zany eto mahita eo amin'ny 15 dia jereonareo tsara fa ny mpianatra rehefa nahita ny rafitry ny tempoly, nahita ny rafitry ny tempoly sy ny tao-trano dia ahoana ny nataony? Mpampianatra jereo zany atsarany. Fa hita teo ny vato ngeza be voapaika ary hita teo koa ny takela-bolamena sy ny karazana zavakanto, haikanto ain'ny olona. Eto dia fanomezana avy tamin'ny Heroda lehibe ka natsoina tamin'ny teny latina hoe ex voto, na fanomezana sarobidy ity tempoly ity. Mbola tsy vita hatramin'ny farany izy tamin'ny andron'i Jesosy, na dia efa nokarakarena fatratra tao anatin'ny ampolo taonany azy. Harena sarobidy, patrimoine ngeza be, anisan'ny reharehan'ny Jiosy ary nametrahana teolojia na fotom-pampianarana ny hoe raha eo ny tempoly dia eo koa ny fiarovanaandriamanitra ary tsy ho rava ny firenena miaraka amin'izany. Anisan'ny zava-mahagaga n'izao tontolo izao ny tempolin'ny Jerosalema. Ravaka moa izao, aingo avo lenta no natao taminy, ary io tempoly io dia mampatsiaro ny tantara ela, mampatsiaro ny zavatra raketiny. Hita ao anatin'ity tempoly ity zany sady teknika io, no estetika io, no politika io, no etika io. Zany hoe eo amin'io tempoly eo avokoa no ivoahan'ny zavatra tsara rehetra. Ka raha milaza i Jesosy hoe tsy avela isy vato ifanongoa eo, dia tiany Jesosy ampahafantarina ny aminy hoe ny ovay ny fomba fijery. Satria ny fomba fijery eto dia izao, zay zavatra azo kasain'ny tanana, tsapain'ny tanana, zavatra hitan'ny maso, ny estetika, zavatra hita, zany no heverina anakinana ny fiadanana. Izany no hitadiavana fahasambarana, hitadiavana fiadanana. Dia hoy Jesosy, tsy maintsy ho rava io tempoly io. Ny faharavan'ny tempoly dia asehoan'i Jesosy fa firodanan'ny jodaisma, tapitra ny fivavahana jodaisma, ka tsy mahavafeno intsony ny fiainan'ny olona. Ka raha nampianatra Jesosy ny amin'ny hoe tempoly rava, dia ny tenany koa anisan'ny lazainy fa raha vao ty tempoly ity, fa rehefa rava izy dia ahoana? Ny anankiray andalo dia iserana, tsy nisy nitsangana intsony na dia misy ara mieritreritra hanangana n'ilay tempoly vaovao fahatelo ao amin'ny tantaran'ny Israely. Tsy mbola misy ny loatra amin'izao. Fa lay noravana tao anatin'ny 3 andro kosa dia tonga velona sy maharitra mandrakizay, dia tonga amin'ilay fitenehana hoe tsy ho ravana, tsy azo ravaina. Koa i Jesosy dia mitarika atsika, manova ny fomba fijerintsika ny amin'ny zava-misy izy. Sarobidy ny zavatra hita maso, kanefa sarobidy lavitra noho izay ny maharitra mandrakizay. Koa ny ankohonana izay ampianarin'ny tompo ny amin'ny fiaviany dia izao ankohonana manao zava-dehibe, manao lahara-pahamena. Ninona? Ny mandrakizay. Temporaire, vonjimaika, vonjim-poritra ihany zay misy eto amin'izao tontolo izao. Na dia ho mety ho tsara rafitra ara-teknika, na dia ho tsara rafitra araka ny estetika, na dia hanorenana etika tsara be, eny amindrafetana politika ny firenena ihany koa asa hoe raha eo Jerosalema tsy ho rava ny fiadanana. Ry havako malala, mamitaka ny zavatra hita maso, ka ny fiangonana mitaizantsika rehetra ho amin'ny fanovana fomba fijery, fa na dia tsara sy tena mahafinaritra azy zao tontolo izao. Ho tonga amin'ny fikatsahana izay hahatsara ny tontolo iainana sy ny tontolo manodidina antsika hatrany enkopy 30 izy zao, dia ny zavatra misy dia izao ny hoe tsy azo anorenana fiadanana ty zao tontolo izao ity hita amin'ny masontsika ity. Fa nipoatsampy ny famihafieritreretana fa hanorona fiadanana eo amin'ny vonjimaika,
hanorona fiadanana eo amin'izay mielina ihany, na ny asan'ny tanan'olombelona, na rafitra io, na fomba io, na harena io, na ny toeram-pivavahana, ambolen'i Jesosy Kristy, ambolen'i Jesosy Kristy ao amin'reto mpianatra reto ny fomba fijery vaovao, ny maharitra sy ny mandrakizay no lahara-pahamehana. Ry avako malala, misy aza rehefa mijery isika ny hoe ny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano manery sy sarotiny amin'ny zanany amin'ny fiatrehana ny eninandro ho an'ny fianarana sy ny fikolokoloana no aviny. Fa mandefitra sy mampandefitra kosa ary tsopo sy mora fanahy amin'ny zanany rehefa tsy hivavaka ny alahady. Misy zany ary ditantsika tsara fa rehefa hanao voyage d'étude ny zanaky ny olona dia mikarakara fatratra ery izy, fa rehefa injay kosa ny hoe ny fianarana sy alahady, ny fikolokoloana ny mandrakizay, dia ozy le olona hoe za manana diplôma sekolady be dia be fa baoritra mipetraka ao an-tranonay fotsiny, tsy misy ilana azy amin'ny zay ivelany, afa-tsy ny fanadihana pastera koa raha tsy mitady diplôma ny sekolady. Dikan'izany heverin'ny olona fa azo ampandeferina, azo atao moramora ireny zavatra sarobidy momba ny mandrakizay ireny. Miantso anao ary ankehitriny ry fiankonana malalo, ry kristianina havana, ny mba hahatonga antsika hanova fomba fijery, fibanjinana, fifatohana, mahafinaritra ny miainga amin'ny hita maso sy ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao, fa mbola sarobidy lavitra ka tokony atao lahara-pahamehana n'inona ny mandrakizay. Ny faharoa, rehefa mijery ny andinin'ny fahavalo isika dia eto indray Jesosy dia mamboly toe-panahy, mahay manavaka ny tsara amin'ny ratsy, ka raha milaza izy hoe any aparany any dia isy mpaminany sandoka, isy mesia sandoka, misy mpaminany sandoka, ilaza fa aty izy, dia zao ny teny eo hoe aza manaraka azy eo amin'ny andinin'ny fahavalo. Anankiroa ry havako ny zavatra lazain'ny perikopantsika androany. Ny ao amin'ny lioka dia milaza an'le hoe pseudo na le pseudo krista na le kristy sandoka. Ny ary amin'ny jaonina voalohany kosa milaza n'ilay anti kristy. Reo olona anankiroa reo dia mitovy, samy mamitaka, samy mitondra ny olona ho amin'ny famoizam-po sy ny fahadisom-panantenana. Fa ny mpianatra Jesosy zay nampianariny tamin'ity texte ity dia zao, ary amin'ny filazantsara Marka dia tsy ambaratelo ho an'ny mpianatra zay akaikan'i Jesosy ihany no ampahafantariny an'ity raharaha ity, fa ny an'ny Lioka kosa dia ny vahoaka no kendreny ampianarina ny zavatra rehetra. Dikan'izany tsy manafina ny mahakasika ny tsy ambaratelo ny mandrakizay Jesosy, fa anisan'ny mpandray anjara ao anatin'ny famotena ny hoavin'ny olona ny Kristy sandoka sy ny antikristy. Koa eto dia zao ny zava-misy hoy Jesosy hoe ireny olona ireny dia milalao ny andro mikoriana, dia tsy ninona fa lay antsoina hoe kronos, ka ao anatin'ilay andro mikoriana, lay andavanandrom-piainana no anehoany daty, ao anatin'io izy no miasa. Fa le anankiray kosa dia aseho an'ny Lioka eto, fa le hoe fotoanan'Andriamanitra na lay kairos dia tsy ao anatin'ny kalandre ary tsy voafehan'ny kalandre. Io kairos io na lay fotoanan'Andriamanitra io lay mitsofoka amin'ny fotoana farany, lehibe noho ny kronos. Hitantsika zany raha sary an-tsaina, lalaovin'ny olona ny andavanandrom-piainan'ny olona, lalaovin'ny olona amin'ny fampianarana mampilendalenda, lalaovin'ny olona amin'ny famahana olana misy ato amin'izao tontolo izao. Ry havako malala, raha mihaino radio isika dia mahalala tsara fa efa mahazo laka tahaka ny publicité, tahaka ny filazana ny voka-dehibe ny fiangonana sy ny fetin'ny taranaka ao amin'ny radio rehetra misy eto Antananarivo, ny fisian'ny
mpisorona indianina etsy Ambodijatovy ny voalohany eo amin'io centre be io miariary ao le izy ary ny pakany dia tsy iza fa ny dekonina amboarina ny tokantrano ho amboarina ny vitana fa misy nanao tsatoka ho ny vehivavy tsy mety mahazo vady dia zany ny zavatra hitanao dikan'izany mitovy amin'ny fiasan'ny sainina izay mampirantiranty etsy hoe etsy ny famantarana sy fahagagana etsy ekirany etsika io lay inona izy teo prêtre indianina zay tsy latsaky ny folo ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny dikan'izany ry havako ireny rehetra ireny milalao ny kronosinao milalao ny kronosinao fa mbola misy andro resahan'i Jesosy eto ny filazantsara ny lioka dia maneno kairos na ny opportunité an'Andriamanitra mitsofoka eto amin'izao tontolo izao ka i Jesosy no mitondra azy ao amin'ny lioka toko 2:10 milazany aminy hoe fampamonjo ny teraka ho anareo anio io anio io ny fotoanan'Andriamanitra fanararoatra ka tsy lasilasiana fa io lay antsoina hoe dertag tamin'ny ady lehibe faharoa rehefa nilazan'izany Hitler hoe dertag dia zao ny fotoanan'ny fandresena zao ny fotoanan'ny fahombiazana fa eto kosa le dertag dia ao amin'i Jesosy Kristy ny misy azy rehefa niona tamin'i Jesosy Zakaiosy dia ahoana nataon'i Jesosy anio ny tonga amin'ity tranontiny famonjena rehefa niona tamin'i Jesosy le jolaty eo ambony hazo fijaliana dia ahoana anio eo nanao amika ny paradisa ry havako malala manome antsika fomba entitra Jesosy mba haizantsika manavaka ny tsara amin'ny ratsy fa ny olona izay voafitaka an'ireo antikristy sy pseudo-krist ireo dia ahoana tonga amin'ny famoizam-po tonga amin'ny fahakiviana ho amin'ny faharerahana izy fa nanetsika ny olona tao anatin'io mantsy dia tsinona fa lay fahalinana na lay antsoina hoe curiosité ny fahalinana dia tsy mitondra makaiza fa miodikodiny eo amin'ny fahafahapo sy ny fahafinaretana ny lalaovan'ny reny fa tsy tena vahaolana aza manaraka azy ho Jesosy le teny hoe aza manaraka eto ry havako dia avy amin'ilay teny grika kletes lalana fa avy amin'ilay teny katolika izay tsika rehetra le hoe akôlita izy ny akôlitany mopera dia izay miaraka manatanteraka sorona aminy ianao zany aza lasa akôlitany reny mpampianatra sandoka reny miara-dalana aminy tsy misaraka aminy fa misy ane olole tsy mivoaka ny tranony raha tsy mahenao amin'ny radio hoe nitombitanao androany ny akanjo anaovanao androany izy asiana petipetina mihitsy dia tsy asiana petipetina mihitsy ianao androany dia aza maretanan'olona mihitsy fa raha maretanan'olona ianao androany dia misy zavatra azo anao dia maninona tokoa le olona nefa n'izy mpivavaka be dikan'izany ry havako i Jesosy dia milaza amintsika ny hoe mba tsy hahatonga anao kivy tsy ho azo ny famoizam-po dia omena ny fanahy masina ianao lay voalaza ry amin'ny Jaona le ositra izay mahatonga antsika tsy ampianarin'olona lay tsy ampianarin'olona ry havako dia le fahazavan-tsaina sy fitariana feno ataon'ny fanahy masina antsika izay nanositra antsika teo amin'ny batisy ka nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ary tsy hisalasala amin'izany na ametraka fanontaniana ny tokantrano kristianina resahana eto dia mahalala ny dertag dia ny fotoanany krizy rehefa tonga ny krizy dia mazava tsara fa anankitelo ny zavatra hoentin'ny krizy voalohany misy irika fanararoatra ao opportunité ho antsika fa rehefa tsy hainao mampiasa azy dia mivadika ho loza miatra amintsika dia izany no mahatonga an' Jesosy hoe tonga ankehitriny ny fotoana zay andrenesany ao amin'ny pasana ny feony zanak'olona ka zay maheno ny feony dia ahoana hivitsangana amin'ny maty izy omen'Andriamanitra anao ny fotoana anio mba haizanao manavaka ny tsara sy ny ratsy ny tsara ry havako tsy mila publicité fa ny ratsy no ilana publicité tsy fitenitsika FJKM many hoe isy fanompompivavahana lehibe amin'izany
satria mifampovavahana rehetra na dia ray minitra aza anaovana azy tsisy fampovavahana kely fa ny olona manisy lehibe ao arinana dia olona marary saina tratry ny megalomania ny ao amin'i Jesosy efa lehibe raha teo ka raha rehefa hitary-bavaka moa ny olona matetika pastera rehefa hitary-bavaka amin'ny sakafo any amin'ny lanonana atao vavaka kely pastera tsotsotra tsisy vavaka tsotro zany tsisy vavaka kelikely fa zay ataonao an'ny tompo dia lehibe avokoa noho izany mahaiza ny manavaka ny tsara amin'ny ratsy izay manodidina antsika dia i Jesosy no manolotra antsika ny fotoana tsara indrindra ka mahaiza amin'ny manararoatra fa na lay jolahy teo ambony azo fijaliana azy na eny anararoatra ny fotoana n'Andriamanitra dia ahoana na azo tokony mandrakizay ianao koa omen'ny tompo a ny andavanandrom-piainantsika ao anatin'ny tokantrano aza dia entiny aza lalaovin'ny kronosy lay kronosy lay mandalo latsinainy ka hatramin'ny fa mba jereo ny hirika na ny fotoana ionanao amin'Andriamanitra manokana ikolokoloana ny fiainam-panahy ikolokoloana ny fiainam-pianakaviana eny ary dia zay zany ry havako ny faharoa miantso antsika ny tompo hoe tonony sady manana fanantenana eto dia ahoana mahay manavaka ny tsara amin'ny ratsy mahay manavaka ny tsara amin'ny ratsy fa tsy hoe mahay manavaka ny tsara sy ny mazava tsara le izy a noho izany miantso antsika fiangonana fa ny tenin'i Jesosy no nomeny atsika i Jesosy koa ny nanome fotoana mety fandraisantsika an'izany ny fahatelo ny toe-panahy fahatelo tony araka ny taratasy nomena tony miatrika ny fikorotahana samihafa ao anatin'ny filaminana ry havako malala misy voambolana roa ampiasain'ny lioko eto eo amin'ny 15 aza matahotra io teny io a i lioka rery no mampiasa ny voambolana mahakasika an'io tsy lay teny mahazatra hoe aza matahotra le mahazatra antsika le matahotra mantsy io teny io fa ny voambolana ampiasaina eo dia le hoe ptoia ny ptoia dia tsinona kory fa izay zavatra avy amin'io nangalana ny hoe terreur orooro fahakiviana faratampony ny dikany zany dia zao ny hoe ny voambolana ampiasainy eto amin'ny 15 dia voambolana nateraky ny filazam-baovao ny filazam-baovao zay mitondra ako ao anaty dia tahaka ny tebiteby mahatonga hatrany amin'ny fikorotanany toe-po sy ny toe-tsaina mahatonga ny olona hikorotana hatramin'ny tensiony ary mahatonga azy ho tratran'ny raritsaina sy ny hatramin'ny fahadalana mihitsy azy no tratran'ilay teny manao hoe panika zay le voambolana ampiasainy ao fa le anankiray faharoa ny 12 lay mampatahotra dia io le teny hoe phobos io ndray dia zavatra tahotra nentiny zavatra avy aty ivelany zavatra ty ivelany no miatra amin'le olona ka mahatonga an'le olona ho tsy afa-mihetsika mahatonga an'le olona ho kanosy mahatonga ny olona ho dompotsiny dia mienjera ny dikany zany dia izao i Jesosy dia mampianatra antsika fa tsy maintsy ho avy ilay tsy maintsy ho avy ny farany ery amin'ny 11 sy ny 10 tsy maintsy ho avy tsy noho ny lojika na noho ny fandinian'ny olona na tonga n'ilay tsy maintsy ho avy fa Andriamanitra no nametraka n'io tsy maintsy io ilazana fa voafehin'Andriamanitra izao tontolo izao ka izy ihany no mametra azy hatreo amin'izay fetra farany koa ny mpianatry ny tompo miatrika an'izany dia tsy olona mangorohoro ny tahotra na olona marary ao anatiny vokatra zany tahotra zany zay vokatry ny fiatrehana noho ny amin'ny saina sy ny toe-po
fa ny kilany koa na dia miororo ary ny zavatra ty ivelany dia tonga amin'ilay irantsika 300 ny andiny ny faharoa mana hoe be ny zavatra miatra loana ny toyny mampahorsy kanefa reny tsy andratra ny arovanao ry lay tsy to ka ny zava-dehibe zany dia tiany Jesosy apetraka ao anatin'ny reto mpianatra miatrika azy reto fa ny fiadanana Andriamanitra ny fahatokinana Andriamanitra dia tsy izy akory fa izy eo anoloana izy lay mampianatra dia hita arabaky teny ny teny ary amin'ny Mika 7:7 hoe mijery anao zahay mibanjina anao zay Andriamanitra koa ny mahatonga antsika ho tony tsy vokatry ny hoe matanjatsaina fa vokatry ny fahatokiana sy ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra. Jesosy velona ry havako tsy mbola nandalo fahafatesana ny mampianatra antsika momba ny amin'ny fiafarany zao tontolo zao. Jesosy nitsangana tamin'ny maty ihany koa no niteny tamintsika manao hoe ho aminareo ny fiadanana. Ary tahaka an'ilay voalaza tary amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny Jaona 2:3 i Jesosy mihitsy mbola tsy niatrika ny fahafatesana no niteny hoe aty amin'izao tontolo zao no nefa matokia mbola tsy nitsangana tamin'ny maty izy tamin'izany nefa niteny fa efa naharesy izao tontolo zao. Noho izany dia tahaka izao tontolo zao miatrika ny farany ao anatin'ireo fikorotahana samy hafa ireo dia tahaka ny vehivavy be voka hiteraka ka mihetsi-jaza. Tsy ilay vanim-potoana mampihetsi-jaza no mahatonga ny fianakaviana hitangorona fa fiandrasana n'ilay zaza ateraka. Dia tahaka izany koa isika manoloana nyity toe-javatra mitranga eto amin'izao tontolo zao ity mihetsi-jaza izao tontolo zao. Tsy ilay vanim-potoana kely mampihetsi-jaza na dia betsaka aza ny vehivavy rehefa mihetsi-jaza manao za tsy teraka intsony fa mbola iny ihany fa mbola misy ny faharoa sy ny fahatelo. Dikan'izany tsy zava-doza atahorana ny mihetsi-jaza fa vanim-potoana tsy maintsy andalovana azahoana mahita zaza vao azahoana mahita taranaka vaovao. Dia tahaka izany koa izao tontolo zao tsy mahazaka an'Andriamanitra ilay ho avy sy hiditra ato amin'izao tontolo zao intsony ilay izao tontolo zao misy ankehitriny ka tsy maintsy makany amin'ny faharavana izy hidiran'ilay tontolo vaovao an'Andriamanitra. Ka noho izany sady miandry isika no manantena ka ao anatin'izany dia ao anatin'ny fitoniana raha mijery ny fiafarana ary amin'ny filazantsara amin'ny Matio isika dia mametraka fanontaniana hoe ny tany irehetra ary ny lanitra aorina tahaka ny taratasy aiza ianao amin'izany satria ny filazantsara ny lioka dia ny filazantsara ny Matio dia manao zava-dehibe ny fiatrehana na ny fanatrehana ny tompo koa isika ao anatin'izany rehetra zany na mirehetra zao tontolo zao na miorina tahaka ny taratasy ny lanitra dia misy an'ilay teny hoe izao tontolo zao levina fa ny teny koa tsy mba ho levina koa satria tsika ao amin'ilay teny izay resaky ny avy mamaky teny sika dia manao hoe ray masina manamasina anay amin'ny ny teninao no dia aizitsika ao amin'ny tenin'ny tompo mitoetra ao amin'ny tompo izy Jaona ary amin'ny Jaona faharoa teo Jaona 1:2 teo. Dikan'izany misy tsy ambara telo n'izao tontolo zao ny fahatokiana fa ao amin'ny tompo isika ka na miorooro aza ny tany na dia mamparary fosy mandratra saina aza ny filazam-baovao miteraka préoccupation be dehibe ho atsika mitondra orooro ho atsika mitondra areti-po areti-tsaina aretim-batana. Misy ange olona vao maheno fotsiny vao maheno fotsiny ny filazam-baovao hoe ho avy ny vaovao dia efa maninona tsy mihinan-kanina fa andeha heno vaovao tahaka ny olona ijery série ihany ny sasany tsy mahinan-kanina fa ny zava-dehibe amintsika dia izao tony misy an'ilay tenin'i Jesosy hoe don't krapaka tsy mikropaka tony miatrika ny fikorotanana samihafa ao anaty fitoniana. Inona mampitony atsika satria tsy ny zava-misy izay miovitrovotra no andrasantsika fa
fa lay ho avy tsy vanim-potoana no nrasantsika fa ilay persona Jesosy Kristy ho avy indray. Efa teto izy tamin'ny fahatongavana ho nofo, efa teo ambony azy fijaliana izy maty ho atsika ary mivavaka ho atsika ny an-danitra amin'ny vavaka fisoronana fa mbola ho avy izy. Rendez-vous zany ao anaty fitoniana no anaovana azy. Dia hoy izy ny fampianaran'ny pasteur Ramambasoa rehefa nanazava mikasika an'ity izy tahaka ny vehivavy ho atao mariazy ozy isika fiangonana eo ampiandrasana an' Jesosy. Impiry milalao an'ilay akanjo mariazy eo anoloan'ny fitaratra, andramana ny kiraro, manaikitra sa tsy manaikitra. Tandray misao tsy manao ondra tsara izy le vao natsangana teo. Zany ny atao. Efa impiry jerena le pôzy, raha mahoatra an'izao moa ty volo ty, manao ahoana, raha atao ohatr' zao le lokomena, ny make-up sy ny karazany, ahoana ny fombany. Fa ny zava-dehibe tahaka izany koa isika. Eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy, inona no mba lalaovinao ny tao zavatry ny kristianina, ny vavaka. Ahoana, tony tsara ve, tsy mba kivy, tsy mba taitra. Ho avy ihany Jesosy, tsy elatra ihany ny fo, fa ny zava-dehibe tonga mivavaky ny fiangonana io hoe sady manafaingana no manantena. Fa efatra farany ry havako dia ny toe-panahy voninkiaritra ao anatin'ny fanantenana. Tsy mora ny resaka mahakasika n'ilay fampianarana eto hoe manahoana izany andro farany izany. Ny tanjon'i Jesosy Kristy raha mampita sy mampianatra ny momba ny andro farany izy dia teha hamoaka tsanganana mpianatra, teha hamoaka profilina na mpianatra manao ahoana no mivoaka ao aorian'ny fampianarana. Dia reto no hitako, mpianatra matotra, matanjaka, mahery, tsy kanosa, feno fiadanana, velom-panantenana, mafiorina amin'ny finoana, efa misantatra sahady ny fandresena. Tsy resaka optimisma zany, na resaka ho fomba fijery miabo ny tantara no tiany Jesosy hanana ny mpianany, fa olona matotra. Dia ozy ny be ny zerisemana hoe zay tsara fiomanana tsy ho tapohan'ny losa. Dia tahaka izany ny tsanganana tiany Jesosy ananantsika, ka asongadin'i Jesosy ny fahefana feno ananana Andriamanitra manoloana izao tontolo izao feno korontana, feno zavatra mampahory manoloana n'ilay fiaviana. Andriamanitra ry havako manatrika no eo amin'ity fampianarana ity. Tsarotsika tsara ve le tenin'i Jesosy ary amin'ny toko 6:20 raha niakatra tao Jerosalema izy manao hoe ny tranoko atao hoe, fa ianareo kosa efa nanao azy tranoniza le tempoly, tranon'i Jesosy. Dikan'izany Jesosy dia tsy iza fa ilay Andriamanitra manatrika, ilay Andriamanitra akaiky, ilay Andriamanitra manolo-tsaina, ilay Andriamanitra mampafantatra ny marina, ka ny marina dia izao miaraka sy miandany amin'ny olony Andriamanitra, ka tsy mamela ny olony ho tapohiny loza. Asehon'i Jesosy fa tsy tranga na loza ny fiavian'ny andro farany, fa toe-javatra nampiterahan'Andriamanitra hazahoana manolo ny tota hidirany vaovao. Noho izany andrandraina fatratra io fiaviana io ao anatin'ny fanantenana. Koa efa nresahantsika tary aloha ry havako ny teny hoe samy hafa ny voambolana momba ny andro farany sy ny hoe lay telosy farany ihany koa, fa ny anankiray zavatra kendrena, tanjona kendrena nataon'Andriamanitra. Koa ny tanjon'Andriamanitra dia maneho amintsika fa ny farany dia fiatombohana miditra makany amin'ny mandrakizay. Manomboka eo amin'ny fiafarana izy. Tany amin'ny terminal dia rehefa mirehirebe le mpianatra ao amin'ny toeram-panomena ao amin'ny lycée, dia zao nataon'ilay mpampianatra: tsarovy tsara zalahy, fa nareo mifaratapony eto amin'ny lycée, fa nareo maternelle ny université. Dia tahaka izany koa tsika ry havako, eo ampiandrasana nyity andro farany ity dia mahita ny hoe tonga eo amin'ny faratampony loza itsika,
fa eo kosa tsika manomboka ny fiandohan'ny hidirana amin'ny mandrakizay na dia teteza mita ihany azy. Tiany Jesosy ao anatin'izany fa ny mpianatra izay ampianarin'i Jesosy tsy olona mivalakehitra ka kararakivy eo ampiandrasana azy, fa olona mihetsika sy miasa eo am-panatanterahana zany fiaviany zany, koa sady miandry no miasa. Tsy nanao ohatran'ny fiangonana tany Tesalonika, ny sasany rehefa hoe ho avy Jesosy dia ahoana? Andao amidy daholo ny kisosiny vorona fa hiakatra ny tendrombohitra iandreny izy, iandreny Jesosy. Fa ao anatin'ny asa, eo ampiatrehana ny asa no anatanterahana ny fiaviany Jesosy. Ao anatin'izany no atonga ny kristianina iomana. Ny kristianina ry havako eo ampiatrehana ny fiaviany Jesosy dia efa misantatra sahady ny fandresena ao amin'i Jesosy, ka ny fandreseny dia tsy aktivisme fa dinamika, zany hoe mitondra antsika hivoaka ao amin'ilay fidikidonana mahazatra ka hahita maso fa ny tontolontsika dia eo anelanelan'ny le déjà et le pas encore. Efa teto Jesosy, mbola ho avy izy, ka ao anelanelan'izany vanim-potoana anankiroa zany no hivelomantsika, hisantaratsika, hianarantsika. Ny andro farany dia tamin'ny alalan'ny nanaovana batisanao no nanomboany, satria ianao olom-baovao, efa ao anatinao ny fanahy masina, efa ao aminao ny fiainana mandrakizay. Marina ny fanazavana teo ny amin'ny fiainana mandrakizay, an'Andriamanitra ny mandrakizay. Fa rehefa miainana ny fiainana mandrakizay isika dia misantatra ny fiainan'Andriamanitra, efa tonga ao anatitsika zany mandrakizay zany. Na dia tsy mbola feno aza ny ainana azy ankehitriny, dia efa manandratsira isika. Ka ny kristianina manandratsira dia kristianina tsotsontsho, tsy anankidimy, tsy voalohany tsotra, tsy faharoa tsara, tsy fahatelo tsiro, tsy fahaefatra tsy aro, ary ny tsy fahadimy tsy ory. Ka eo ampiandrasana ny tompo isika dia tsitsontsö. Tsy misy kristianina sarotsarotiny zany tsony, fa ao an-tranony izy tsotra. Ny olana ry havako dia ny hoe double face matetika ny kristianina. Rehefa ty ampiangonana izy malemy fanahy mahafinaritra ery. Rehefa ty ampiangonana izy mahafohy vola be mihitsy. Fa rehefa angatahany zany any gote izy, misy tsy mety anome. Tsitsontsö, tsotra, tsara, tsiro, mahita tsiro miaraka ny tompo e. Ary tsy olona veritadidina, veritadipotra, fa maninona? Mahatsiaro foana. Ary zay le mahatonga antsika hoe tsy manadino ny firaisana latabatra amin'ny tompo, satria maninona? Mahatsiaro. Fa misy kristianina nge manadino e. Ay mo fandraisana ny roaly. Tsy mba tsitsontsy. Fa kristianina koa nefa tsy miketrona tare lava, tsy miketrona andrina lava, fa mahatsiaro ny hoe na dia ho levina azy zao tontolo zao, dia manao tahaka ny asafa hoe fa na dia ho levina aza ny novoko sy ny foko, dia vola vato lampy. Sy anjarako mandrakizay izy, Jehova tsy orin-javatsoa. Azo ampahoriana izy, azo enjehana izy, fa eo ampamonona azy ary izy, tahaka ny namonona ny rahasalama. Mbola ahoana ny tarehiny? Mbola miramirana, mbola hita soritra ao ny fiadanana avy amin'ny tompo, tsy mety levina, tsotsontsö. Rehefa mody dia zay tokantranonareo tokantrano maninona? Tokantrano tsotsontsö. Farany ry havako eto am-pamaranana, satria nyresahako teo hoe ty fampianarana taon'i Jesosy ty dia mikendry tsanganan'olona tahaka ahoana no mivoaka rehefa nandreny mahakasika an'izany fampianarana momba ny fiaviany Jesosy fanondrony zany. Dia tafika ankonana manahoana zany ny ankonanao?
tafika tapa-kevitra tsy mirorosaina fa ho an'ny tompo androany ary ho an'ny tompo mandrakizay. Fiatrehana ny fiatrehana ny fiavian'ny tompo ry havako betsaka ny mamaritra fotoana, betsaka no milaza daty, dia iny ny omanana fa Jesosy nilaza hoe aoka hirehitra ny jironareo, isikina ny valahanareo. Dikan'izany ny isan'androntsika dia fiatrehana ny Jesosy, ny isan'androntsika dia tsikoropaka ho an'ny Jesosy. Dia ozy izy le nampianatra ndray taria tany amin'ny toerana anankiray tany amin'ny faritra Vivavaran-drano, dia nanontany le olona manao hoe akanjo manao ahoana moa zany tsy ananan'i Jesosy ry pastera? Dia ozy aho hoe zay akanjo anaovanao andavanandro no itsenanao an'i Jesosy, na madio iny na maloto. Fa izaho zao raha itsenan'i Jesosy tsy hoe aizan'ireo pastoral ka dia itsenan'i Jesosy rehefa ho avy izy, fa zay eny amiko no itsenako azy. Mety ve zany ny pataloha sa tsy mety? Efa iny zany ny andavanandro laoko, mety sa tsy mety? Ao anatin'iny ny tsenanao an'izy, tsenanao an'i Jesosy, zany le izy. Ko dikan'izany ry havako a, isika dia ao anatin'ny fiatrehana amin'ny andavanandro. Io no mahatonga antsika protestanta manana n'ilay teny anankitelo izay tsy inona fa fiomanana isan'andro dia ny hoe mpanota mandrakariva, fa tsy mijanona eo mandrakariva fa maninona bebaka mandrakariva, ary tsy mibebaka mandrakariva ihany fa voavela eloka mandrakariva hahita fiadanana mandrakariva. Tsy misy kristianina matory raha tsy efa nandalo an'ireo sehatra ireo alohan'ny anankimpinin'ny masony, dia mahazo antoka izy fa voavela eloka, mahatsiary fa voavela eloka. Ka katroka toe-panavonina marisika miasa mamokatra ho an'ny tompo, tsy vonjy maika ny asa tanterahantsika ho amin'ny fitorianan'ny filazantsara sy ny fanatanterahana iraka, fa toe-panahan'olona vonina sy manomana ny fiainany ho amin'ilay fiaviana mahafinaritra, ka sady miasa izy no mamokatra ao anatin'ny fikatroana isika. Ary zay le mahatonga ny marika 17 tamin'ny herin'ny androany nylazany hoe ary tahaka ny tompo-trano nandeha hivahinany an-tany lavitra ka nametraka raharaha, nametraka andraikitra samy hafa, fiandrasana varavarana mandra-piavana. Eo ampiavian'ny tompo a, tsy kristianina mikroaze le bra, tsy kristianina madio tanana no hitan'i Jesosy rehefa ho avy izy, fa kristianina miasa, misasatra, ny kely aina. Ko amin'izany dia tsy hoe kristianina miasa jambarafozana, fa kristianina manantena koa an'ilay teny hoe satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory izanareo aina ao amin'ny tompo. Ankohonana tony miandry ny fiavian'i Jesosy ao anatin'ny fanantenana dia ankohonana tafika tapa-kevitra ao anaty fiatrehana ary katroka. Taloha moa ry havako a, dia nisy ilay fanafody DDT, fa ny kristianina na ny ankonana miatrika ny tompo dia ankonana DDT, décidé, débrouillard, zay le katroka, ary ny te farany toujours prêt. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen. Dia hivavaka isika ry havana. Nasehonao tamin'ity fotoana ity Andriamanitra, fa miantsolona araka ny fanomezam-pahasoavana samihafa ianao. Natolotra ho anay tamin'ity fotoana ity ny taridalana izay nampitondrainao ny mpanomponao mba hahatonga anay ho isan'ankonana tony sy mananteny eo ampiatrehana ny fikorontanana samihafa mitranga manodidina anay eny amin'ny fiarahamonina, any an-tokantrano, mety ho aty amin'ny fiangonana koa. Misaotra anao zahay
fa efa voahomanao hatramin'ny ela ao amin'ny testameta taloha tao amin'i Jesosy Kristy indrindra izao tontolo izao ny amin'ny fiavianao. Jesosy Kristy tonga mitondra ny teny farany. Jesosy Kristy tonga tsy ampatahotra fa tonga mba hanavaka ny tsiparifary sy ny vary. Feno fanantenana izay ary zavela ho kivy eo ampiandrasana ny fiavianao Tompo, na dia misy aza ny fanaintainana toy ny fanaintainany vehivavy raha iteraka. Raisinay ny toe-panahy efatra izay nomena ho anay eo ampiatrana fikorontanana samihafa ary indrindra eo ampiandrasana ny fiavianao. Omeo ny fanahy masina izahay mba hanana fijery vaovao, tsy hosondriana amin'ny vonjomaika sy ny tsy mateza, fa tena hibanjina ny Kristy ilay mandrakizay mpanefa ny finoanay. Omeo ny fanahy masina izahay mba haizanay manararoatra ny fotoam-pandresena ka anavahanay ny osoka amin'ny tena izy, ny kilalao amin'ny fahamatorana ary ny tsara amin'ny ratsy. Mba tena hifikiranay ny tena izy, mba tena iainanay ny fahamatorana fa tsy ny vazivazy eo amin'ny fanomponanao, mba tena ho voazonay koa tampo ny tsara na amantatra ny zavatra rehetra azy izahay dia hiazona mafy ny tsara. Misaotra manome ny fanahy masina, anananay fiadanana sy fitoniana ary amerina anay amin'ny fanantenana. Fantatray Tompo fa misy ny vaovao mampitebiteby, mahafeno tahotra, mahatonga anay angovotra tsy hahefa na inona na inona azy. Fa misaotra eo ianao manome anay fanantenana, fitoniana ary ianao ny loharan'izany. Efa niteny ianao fa tsy azo na ialana izao tontolo izao misy fahoriana, ianao efa naharesy izao tontolo izao. Omeo anay ny fanahy masina mba hiaretanay amin'ny faharetana ireo zavatra mifamaofo amin'ny fiainanay isan-tokantrano, eny amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny fiarahamonina. Ka dia ho fantatray Tompo fa miaritra izahay, hitanao ny fiaretanay eo ambany masonao izahay, mandra-piavinao. Indreo Tompo, ny fiainanay andavanandro izay tsy misy miafina aminao, ny fahavoazanay, ny fahalavonay, ny fanaovany manodidina anay, tsinotsinona ny fanesoana. Tompo, omany izay mba ho mpianatra mafy amin'ny lafiny rehetra eo ampiandrasana ny fiavianao, ampiatrehany ireny rehetra ireny. Mitondra mambavaka ny fiarahamonina tratry ny tsy fahasalamana izahay, ny tsy fahasalamana eo amin'ny isanambaratonga, amin'ny fitondrana ity fiarahamonina nametrahana ao anay ity. Ny tsy fahasalamana ara-nofo izay itodihan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara aminao indrindra, ny aminareo arety mifindra samihafa, vokatry ny fandikana kitsaran'ny sitraponao, fara-tsy mpitondran-teny, ny fijangajangana. Ao koa Tompo ny valanaretina samihafa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Misy zany ary mitrangany amin'ny isa-paritra, isa-tokantrano, fa ianao mijery anay. Amafisy orona ny finoan'ny fiangonana mba hahafahana miasa ho anao amin'ny fijoroana vavolombelona samihafa eny amin'ny fiarahamonina eny, hanangana ny marary, tsy ara-nofo ihany fa ara-panahy indrindra koa, dia hitory ny fitiavana ao Andriamanitra. Hanangana ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana ireo tompona andraikitry ny fitazam-panahy samihafa, aumônier isan-tsokajiny, mba hanome fanantenana ho an'ireo kivy noho ny
fitsaboana tsy ahitana taratra fahasalamana. Jesosy Kristy o, mbola mivavaka izay ho andreo tojo fifaliana, miomakomana amin'ny fanamasinana fanambadiana atao anatin'ny herinandro ity, ao anatin'izao faraparan'ny taona izao. Miotanana amin'ny fanomanana izy ireo mba ho fanehoam-boninahitra anao ny zavatra rehetra ary ho fifaliana ho an'ny zanakao Andriamanitra. Mivavaka aminao ho ny manana fikasana tsara, ianao tompo hanampy ary hanome tanana mba hatanteraka ireny fikasana ireny, ho voninahitra ao Andriamanitra ho fijoroana vavolombelona. Mivavaka ho an'ny fiangonana izahay, ny tompona andraikitra isan'ambaratonga eo amin'ny fiangonanao manerana ny tany, indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ao ny birao mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe, ireo mpanatanteraka irisaky ny departementavy, mba ho fiangonana tena mandalina finoana ary mamokatra be, tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa ny lafiny ara-tsosialy indrindra koa, ho marika fa fiangonana miasa izahay eo ampiandrasana ny fiavianao. Mivavaka aminao izahay ho an'ny synode apartany, ho an'ny isa-pitandremana tarihan'ny mpitandrina sy ny katekista délégué, omban'ireo laika, mpiara-miasa amin'ny birao, diakona na loholona, tompona andraikitra isa-tsampana. Tronona eo aminao manokana ny toeram-panomanana mpitandrina FJKM, ny any mandry tsara, Ambatondrazaka, Fianaratsoa, ny eo Ivato, Ambatonakanga. Tompo fantatray fa kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny fiangonanao, ny filofosan'ireo mpanomponao any amin'ireny toerana ireny. Vangio amin'ny fanahy masina mba hiasa tsara eo ampiandrasana ny fiavianao, ny tsirairay avy na mpitantana izy na koa mpiomana na mpampianatra sy mpanabe. Dia fehezinay izany vavaka izany Tompo, amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay anio ny anina sahanzao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mamarana izao fotoan'izao isika ry havana ny hira fanampiny 720 araka ny andinin'ny voalahatra, ndeha ataontsika eo am-pitsanganana dia hiverina anaonantsika ny ray aman-dren'ny mpitandrina anolotra ny tsodrano. Raiso ny tsodrano tononona somena aminaran'i Jesosy tompontsika. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny voninahiny, ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy anie hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra ka hampiorina anareo
hampitoetra nareo ary hampaharitra nareo ao amin'ny fahasoavany. Amen. Mahazo toerana mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana ny fiadanan'ny tompontsika.